Miarabantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra MPS tonga soa ato anatin'ny Fandaharana Topimaso manasana fanajany izay anaraka izany hatramin'ny farany miandry ny fihetsika izay ataon'ny polisy misana ny cybercriminalité ireo antoko politika izay mivondrona ao amin'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia na ny RMDM malona ny tsao izay miparitaka tamin'ny tambajotra serasera fanambarana izay nolazaina fa avy amin'ny antoko tiako i Madagasikara io fanambarana io niloza tamin'ity fanambarana ity dia nataony fitaovana ny sonian'ny filoha marka Ravalomanana ankoatra ny fanapareahana vaovao tsy marina tao anatin'ny fanambarana izay nininana hely ity dia eo ihany koa ny fanendrikendrehana ny filoha marka Ravalomanana amin'ny fampiasana sy ny famoahana teny tsy motona amin'ny maray aman-dreny ny malagasy azy indrindra fa amin'ny mahafiloham-pirenena teo aloha azy mazava ho azy fa eloka hafa ihany koa ny alatra sonia izay nivoaka tamin'ity fanambarana ity. Fa rehefa miteny zahay dia lasa divoly, fa rehefa miteny ny mpitondra dia anjely. Raha nandefa taratasy tany amin'ny OMS ny filoha Ravalomanana dia nisy taratasy sandoka ndray koa nipoitra avy any tsy fantatra hoe iza na anjely niza namoaka an'igny dia miteny zahay fa tsy amelanay igny taratasy igny ary zay nanao an'igny ka raha tsy hitany fitondrana dia miala tsiny miala fondro fa ny fitondrana nampanao azy. Raha ho an'ny fehezan-dalana famaizana na ny code pénal dia faux et usage de faux no iantsonana izany mampigadra enim-bolana hatrany amin'ny rotaona an-tranomaizina izay fangalarana sony izay miankina amin'ny vesatra iampangana ho an'ny raharaha ihany koa nefa ny mety ampitombo izany satria hatrany amin'ny 5 taona raha ny fanazavana izay azo ny lalàna momba ny cybercriminalité izay nivoaka ny taona 2024 dia natao arofanina ho an'ny fiarahamonina ny cybercriminalité dia misana ny fanenjena ny eloka ataony olon-tsotra amin'ny tambajotra serasera toy ny Facebook efa maro no voantso teny amin'ity sampandraharaha miandraikitra izany ho an'ity taona ity ary efa maro be ihany koa ireo efa nigadra tamin'izany famoahana izany andrasana arak'izany ny fandraisana andraikitra ataon'ity sampandraharaha cybercriminalité ity momba izao foara-pefy izao. Tsara moa ny manamarika fa efa nametraka fitoriana teny anivon'ny cybercriminalité anosy ny avy eo anivon'ny antoko tiako i Madagasikara. Na dia ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana izay isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia manara-maso hatrany ny zava-misy eto amin'ny firenena ireo antoko politika maro samihafa izay mitaky ny mangarahara. Tsikatra ohatra fa toa lasa fanana ny mpitondra manokana ny fitaovana rehetra izay ampiasaina amin'ity krizy ity. Tsy takona fena ny fampiasana ny loko orange izay any antoko fitondrana amin'ny zavatra rehetra izay mikasika ny ady ho an'ny coronavirus eto amintsika ity. Anaramaso ny fitsinarana ny tetibola mandritra ity krizy ity dia nanapa-kevitra ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara fa ametraka solitena eny anivon'ny anteny miram-pirenena mandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany ho amin'ity taona ity izay anomboka ny talata fa 5 ny volana May ho avy izao raha tsy misy ny fiovana. Mangataka ny anaovana enquête parlementaire koa izahay mikasika an'ilay vola be tonga eto amintsika tokony tenenina mazava izy io nanaovana magie le vola dia rivadika rano dia lasa tambavy dia lasa covid organique mbola takinay ary averinay ombieny ny anaovana enquête parlementaire mikasika an'ilay doublant dia hanaraka atsaka sy andava ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka noho izay fanarahana lalàna zay rehefa tonga ny session zay ataondreo parlementaire reo dia hametraka ny olonay izahay 7e vice président ao amin'ny député. Ny alady fa 12 ny volana april lasa teo no nilaza ny filohan'ny Repoblika fa averina tsikelikely amin'ny laoniny ny fiainan'ny vahoaka eto Antananarivo na ilay antsoina hoe déconfinement progressif. Iantso ny parlementaire ve ny filohan'ny Repoblika sa anemitra indray io fotoam-pivoriana io hatreto aloha dia tsy mbola misy ny fampitam-baovao milaza fa aemitra na tsy io fivoriana ara-potoana io.
Teza ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no manakatona tanteraka ny fandarana Topimaso tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mankasitraka ihany koa ireo teknisianina veloma tompoko.